Madagasikara ny afon'ny lalao anosy. Ny filoha Andry Rajoelina no mandray izany tany Antsiranana, niaraka tamin'ireo atleta no trono ny vahoaka tany an-toerana. Itetin'ny renivohim-paritany eto Madagasikara io afon'ny lalao anosy io, mialohan'ny hatongavany eto Antananarivo, izay toerana anatanterahana ny lalao anosy. Tokony omena ny toerana mendrika azy araka ny tolona sy ezaka izay nataony Rakotovao Martin. Ny mampalahelo mantsy dia adino hatrany izy rehefa miresaka tolom-panafahana fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo isika. Nisy ny loham-bary an-dasy nentina nanamarihana ny fahazato taonany ny 5 Aogositra teo. Tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny sekoly Anglikanina ihany koa Rakotovao Martin amin'ny mampitarika azy teo amin'io sehatra io. Tanjona zany dia hoe omena ny toerana mendrika azy arak'izay ezaka nataony sy tolona nataony izy, satria mampalahelo rehefa hoe miresaka ny tolom-panafahana 7 amby efapolo sy sivinjato sy arivo dia adino izy. Nefa rehefa voaheloka ho faty izy ny taona 7 amby efapolo sy sivinjato sy arivo, olona enina izy no voaheloka ho faty: Docteur Araseta, Docteur Ravoanga, Pasteur Tata Max, Joël Sylvain, Rakoto Arsona Augustin ary Rakotovao Martin. Nataony ny diaspora malagasy tany Frantsa sy ireo frantsay ihany koa dia anisany nanampy be an'zareo mba tsy hiatra ilay fanamelohana ho faty fa dia nivadika ho sesitany mandrapahafaty. Tsy ny fiangonana Anglikanina ihany no nivelarany, fa isan'ny nampijoro ny FFKM ihany koa izy. Anisany hoe aktif tao amin'ny Eklezia Episkopale Malagasy satria nomena anazy izay adidy sy andraikitra izay hamelona ny sekoly Anglikanina dia lasa talehany Saint Laurent Ambomanory izy. Tao anatin'izay izy dia lasa nofidiana ho tale nasionaly ny sekoly Anglikanina rehetra teto Madagasikara. Tsy nionina tamin'ny fiangonana Anglikanina izy tamin'ny fanabeazana, fa nanorina an'ilay hoe Direction nationale des écoles privées à Madagascar, DNEP. Dia ankoatran'izay moa zany izy dia anisany nampisy sy nampijoro ny FFKM. Nandritra ny fitsidiham-paritra nataony Ajo Andriana Anarivelo tany Ambomiadan'Andramasina no nanambarany fa tsy tokony hilatsaka amin'io fifidianana ho avy io intsony ny filoha ankehitriny amin'ilay resaka zoam-pirenena. Androany dia namitaka izy ary isaoran'Andriamanitra ao ambony mihitsy miara-melozy eny nafatarana anio fa raha mbola fantatray any tamin'ny 7 tsy nanoana azy zany izay. Tsy nanoana azy zany raha nilaza marina taminay izy. Ary aminay zany androany tsy afaka milatsaka zany izy satria vazaha. Izany asana filoha-pirenena zany hoe ny asa ambony indrindra eto amin'ny tany sy firenena ity. Dia moa dia tsy misy miavonao izay 20 cm hoe na hoe ampitovino amin'ny tsy azo hoe nakapanao baolina, panao baskety sy mety hoe resaka baskety sy baolina na teo atao ety. Raha nahampirenena ainy rehetra vahoaka kely tapitrisy rehetra mino mampelantananao. Tsy ekeny zany. Ary tsy tokony anaiky an'izany izy. Asa raha tsy resary inona moa zany nangatahantsika faleovan-tena tamin'ny 7 sy sivinjato sy arivo. Raha ohatra ny filoha-panjakana antsika rehefa nilany filoha-panjakana dia angataka zoam-pirenena firenena nanjaka antsika. Kina nandaniana fotoana nakafaleovan-tena. Tonoa nijanona vazato eo daholo tsika menaka azy. Tsy mety anie zany ary tokony isaiteny an'izany tsika. Tsy ho kandida filoha-pirenena Emamiana Ravatomanga, mijanona ho mpandraraha ihany ny tenany. Miantso ny filoha ankehitriny kosa izy mba hilatsaka ary vonina no anazy zato isan-jato. Efa niteneniko anareo fa ny tenako dia mpandraraha efa tamin'ny 90. Manana soroka be milanja amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo. Ny ambitionko dia ny ampitombo an'ireo mpiara-miasa amiko ireo ho avy 10 eny, avy 10 eny ao anatin'ny fotoana izay arak'izay tratra. Izay ny ambitionay mpandraraha. Aleo ny resaka politika ho an'ny mpanao politika. Za mahatoky ny filoha-pirenena ankehitriny ary hitako ny ezaka efa nataony
na dia tao anatin'ny fotoana sarotra raha nitondran'ny firenena dia 5 taona voalohany iny zany a teo amin'ny 2 taona sy tapany teo izy dia tena nandalo fotoana sarotra satria tao anatin'ny covid tao anatin'ny guerre tsy afaka nanatanteraka ny programmana araky ny tokony izy zany a tao anatin'izay 2 taona sy tapan'izay convictionko manokana ary tena ho an'ny firenena ny tenenako anty hoe alao a tsy jery intérêt personnel tsika alao mba ho jerena le firenena ary alao mba hanana objectivité tsika ao anatin'ny analyse ataotsika fa tsy hanao alakibika tsy tiako tare mila mijery an'le conjoncture économique sur le plan international tsika mila mijery ny zavatra nisy ny ainana ny teto Madagasikara nandritra n'izay 5 taona lasa zay araka ny teneniko teo za dia mametraka ary tena miangavo ny filoham-pirenena ankehitriny a ny latsahany mba hanohiza ny zavatra efa nataony a fa tsy moramora ny zavatra netrehany io filoham-pirenena io fitiavany tandrazana eo ny fahavonona ny mahakandida filoham-pirenena azy hovidiana amin'ny 6 novambra izao Itaina Razafinjoelina ny malagasy rehetra no ampitsika amin'ny alalan'ny firaisan-kina sy ny fifanampiana hoy izy noho izany rehetra zany dia manaiky ary vonona hiatrika fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny 26 novambra telo amby roapolo sy roa arivo. Fantatro fa maro ireo resilahatra nefa manahy sy mitady lavinefy satria mihevitra fa inona izay mpampianatra mihoatra amin'ireo dinosaure politika mahery vaika sy mahery sandry ekena tokoa fa maro ny aya manoloan'ireo fomba nahazatratra zay fa azadiny kosa nefa miaradia vao tafita fa tsy tafita vao miaradia manam-pinonotsika ary vonona ary mirosatra amin'ny farana satria manana nareo volany leto andro anohana sy aradia hatramin'ny farana malagasy rehetra malagasy rehetra no ampitsika ho tafita amin'ny alalan'ny fifanampiana sy ny firaisan-kina malagasy ray tokana tsy azo vakina no antsoky aradia sy rahina manomboka androany ho an'ny firenetsika azadiny ny tsara sy ny marina dia ampy ahombiazana averiko ny tsara sy ny marina dia ampy ahombiazana